Araba topoko lafinaritra topoko vavy faly tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny zoma ity manasanao mpanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao faharoa eto amin'ny fahitalavitra matv isan'ny resantsika amin'ny takariva ity ary ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny fiatraikan'izay eny anivon'ny mpanjifa eo ihany koa ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany tsy manaraka ny tokony izy na ihany koa tsy manaraka ny lalàna fe izay fitrandrahana izay eo amin'ny tontolo politika dia ny zavanisy teny amin'ny lapan'ny filan-kevitra ambon'ny teteza mita teny fa dia tsy zakany fa efa mividy ny fiakaran'ny vidin'ny solika hoy ireo mpanjifa mitaraina eo anatrehan'ny fiakarana maheriny 100 ariary isaky ny litatra tokoa mantsy izay fiakaran'izay saingy mbola tsy fantatra mazava no antony ity fiakarana ity raha ny hita teny anivon'ny mpanjara solika teny androany. Niakatra nanomboka androany ny vidin'ny solika lasa 7,703 ariary ny essence sans plomb 95 raha toa ka 7,703 ariary zany teo aloha izany hoe nahitana fiakarany ariary 100 be zao. 904 ariary kosa ny gazoil raha toa ka 3,703 ariary zany teo aloha izany hoe nahitana fiakarany 70 ariary ary 9,903 ariary sy ny pétrole raha toa ka 5,900 ariary zany teo aloha izany hoe nahitana fiakarany 300 ariary sy be zao. Tsy nanafina ny atezerana andreo mpanjifa manoloana zany fiakarana vidin-jolika zany. Mbola tsy tokony ho fotoanany a. Tena efa motra kosa hoe tsy hiakatra sy efa tena efa le firenena mbola hita mbola anatin'ny krizy raha zany misy fiantraikany be satria moa tsy maintsy mivezivezy fa ny sananga mila tomobila dia zay mety hisy fiantraikany misy lany mety hoe izy voatokana ve na zao budget anaovana lasantsy fotsiny sa hoe ahena ny consommation aloha zany zao dia mety ahena zay tsy tokony andehanana automobile aloha zany dia azanona fa zay tokony andehanana ihany zany zay tsy maintsy ilaina. Mbola tsy fantatra marina loatra eto ny anton'izany fiakaran'ny vidin-jolika zany na efa ny faneken'ny mpandraraha sy ny fanjakana satria tsy mbola nanome fanazavana mikasika zany ireo tompon'andraikitra ambony misahana ity sehatra ity raha no ezahana nantsoina. Tompon'andraikitra ray tsy nitonona anarana no nilaza taminay fa efa nampahafantarina izany fiakaran'ny vidin-jolika zany ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny